Iary vavaka sika tompoko. Jesosy io ampianaro izahay anaraka anao amin'ny fanetretena sy ny fankatoavana. Amen. Mangataka ny ankizy rehetra hitsangana. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika androany ankizy amin'ity alahady ny Sabotsy ity, arak'izay hatsika ao Matthieu 7:1-10 sy 7:20. Matthieu chapitre 21 versets 10 et 11. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho efa tafiditra tany Jerosalema izy, dia nirakoraka ny tanàna rehetra ka nanao hoe: iza moa izao? Ary ny vahoaka nilaza hoe izao ny Jesosy mpaminany, izay avy à Nazareth en Galilée. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population se mit à s'agiter. Qui est cet homme? Demandait-on. C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée, répondaient les gens. Amen. Atsakana tanany ankizy efa naheno hoe fanadevozana. Fanadevozana amin'ny teny frantsay hoe esclavage. Fanaheno daholo. Fantatrareo hoe dikan'izany? C'est quoi l'esclavage? C'est un travail forcé. Asa mafy be zany fanadevozana zany ankizy. Fampiasana olona hanao asa tena mafy, tena mihoatra izay vitan'ilay olona. Ary rehefa miasa izy tsy vitany hoe miasa fotsiny eo fa sady kapohana koa. Ary ilay asa koa tsy azo atao miadanadana fa atao haingaikaingana, tsy maintsy vidaina. Mavita asa be dia be mihitsy zany olona devozana zany. Tamin'izany fotoana izany ankizy dia tena namijalian'ireo manina ny Jiosy. Dia rehefa niakatra tany Jerosalema Jesosy, dia faly ry zareo satria nananteny izy hoe Jesosy no hanafaka azy ireo amin'izany fampijaliana nataon'ireo manina azy ireo zany. Les Juifs étaient sous la domination romaine. Ils étaient comme des esclaves. Nanantena Jesosy izy zany mba hanafaka azy. Kanjo! Nanafaka azy tamin'izany hoe Jesosy? Tsy izany natongavan'i Jesosy tao Jerosalema. Fa natongavan'i Jesosy ny ekaran'i Jesosy tao Jerosalema ankizy dia hanolatra ny ainy hanafitra antsika. Ny akaran'i Jesosy tao Jerosalema dia mba hanombohana amin'ny hazo fijaliana famonjena antsika rehetra. Diso fanantenana tamin'i Jesosy zany ny Jiosy. Satria zavatra afaka iny natongavan'i Jesosy fa tsy hanafaka azy tamin'ny fanadevozana. Fa tsy tamin'ny andron'ny Jesosy ihany ankizy no nisy an'izany fanadevozana izany. Fa amin'izao androntsika izao koa dia tena mbola misy fanadevozana mafy, mihoatra lavitra noho tamin'izany. Fantatrareo hoe ao anatin'izany mihitsy isika izao. Andevozana inona isika ankizy? Andevozana inona isika? Inona tena mangeja antsika? Fahotana. Mety tsy mikapoka antsika ilay fahotana, mety tsy marary zany, mety tsy rehantsika amin'ny nofontsika, fa tena andevozana fahotana antsika isan'andro. Ampahoriany devolo isika. Andevozana devolo isika, asainy mandainga, asainy mangalatra, asainy mifosanamana, asainy miady amin'ny namantsika, ataony variana amin'ny zavatra hafa, dia tsy afaka mivavaka. Izany ny fanadevozana ataon'ny Satana antsika. Ka ny natongavan'i Jesosy dia nanafaka antsika amin'izany. Natongavan'i Jesosy ankizy dia hanafaka antsika amin'izany fanadevozana fahotana izany. Jesosy no antokana afaka manafaka
antsika amin'izany. Tsy misy mpanjaka hafa araka izy tahaka an'ilay nandrasan'ilay jiosy no hanafaka antsika amin'izany. Fa iza ihany no afaka hanafaka antsika hoe? Iza? Ataovy mafy tsara. Iza ny afaka hanafaka antsika? Ataovy mafy tsara. Jesosy no afaka manafaka antsika amin'izany. Tonga Jesosy anio raka izy hanafaka antsika amin'ny devoly, hanafaka antsika amin'ny fahafatesana ka hanome antsika fiainana mandrakizay. Mifalia ary fa manana mpamonjy hanafaka amin'ny fahotana isika. Chers enfants, Jesús, il est venu pour nous libérer de nos péchés. Il est venu de délivrer du diable. Il est venu vaincre la mort et nous donne la vie éternelle. Réjouissez-vous, car nous avons un sauveur. Jésus est notre sauveur. Amen. Ataontsika nira 5 ambin'ny 10 andiny voalohany.